Azakazaka anaty natura ho tanterahana any Ibity ny azakazaka trail d'Ibity amin'ny volana marsa ho avy izao. Ny Naoxim Sport moa no tompona andraikitra amin'ny fikarakarana ity azakazaka anaty natura ity. Tamin'ity herinandro ity dia nisy ny fiaonany tamin'ny mpanao gazety nentina nampahafantarana misimisy kokoa izany faninanana izany. Trail d'Ibity ny anarany andiany voalohany azakazaka tendrombohitra izay karakarana ny Ibity amin'ny faharoa amby roapolo ny volana marsa ho avy izao. Distance anankitelo izy 30 km, 10 km dia 2 km ho any ankizy kely. Karakara Naoxim Sport foana izany karakara anazy fa miaraka amin'ny ligue régionale d'athlétisme dia Vakinankaratra, miaraka amin'ny Olsim dia miaraka amin'ny commune ny Ibity dia miaraka amin'ny Souris Botanical Garden. Ireo zany karakara. Izany mandray anjara amin'ilay izy. Ny cible anay aloha zany dia ny tinety Antananarivo sy ny any Antsirabe sy ny manodidina satria 30 km zany afaka mandray anjara daholo ny olona rehetrarehetra fa partir ny 20 ans tsy maintsy manana 20 taona zany amin'ny 2015 zay vao afaka mandray anjara amin'ny 30 km, ny 10 km 70 taona catégorie cadet miakatra zany. Ahoana ny fomba fandraisana fisoratan'ny olona anarana izay te handray anjara? Maromaro ny toerana fisoratana anarana fa ny eto Antananarivo ao amin'ny kiosque Ortana Antaninarenina hatramin'ny faha 20 volana febroary. Ny any Antsirabe maromaro amin'ny ORTVA na ligue d'athlétisme na ny usine ny Olsim. Inona ny tena hoe ampiavaka an'ity andiany voalohany safidianan'ireo toerana ihany koa? Mariana aloha zany fa tanjona anankiroa ny amin'ity azakazaka ity. Fanatanjahantena aloha ny voalohany indrindra ampahafantarana ny Mont Ibity dia ny faharoa sady ny tena hoe tena tanjona levée de fonds io zany mba hanampiana ny antena teknôlôjia Antsirabe ho an'ny izay ankizy tsy manana tsy ara-dalàna fisakafoanana zany satria antena manana mamboly spiruline dia manome maimaimpona ny ankizy de 2 à 12 ans dia zany fanampiana zany levée de fonds anaovana ny lutte contre la malnutrition Antsirabe sy ny manodidina. Les 3 premiers chaque course zany na ny lehilahy na vavy amin'ny 30 km misy prime loka mena dia ny 3 premiers amin'ny 12 km koa dia ny premier de chaque catégorie moa mazava ho azy mahazo trophée. Dia iny fanadininy ihany koa tompolasy tompoko vavy no ametrahako ny veloma ho mandram-piona ho amin'ny herin'ny toy izao indray. Isaorana betsaka ianao tany atokantrano tany nanaraka ny fandarina hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa ireo teknisianina niara-niasa dia mametraka ny veloma ary ho amin'ny herin'ny toy izao indray.